tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika mahagaga indrindra ny fitiavanao Andriamanitra dia araka ny anaranao Jesosy hoe mahagaga. Ary fahagagana izay tianao tanterahana ato anatinay dia ny ampahiratinao ny masom-pananay ahita sy alalanao, ary indrindra hanadiovanao ny fonay ka hitanao dia tsapa sy alala marina, izany hoe Andriamanitra tia ary tia ny mpanota ho vonjena. Ka dia mbola mitenena aminay ary mampianaranay indrindraindrindra ny hevitra ao ny fikasanao dia ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara, mikasitrahana sady marina indrindra. Ao amin'ny anaranao ry Jesosy io izay tonga sy mpamonjinay mandrakizay. Amen. Faly miarabantsika ny konan'Andriamanitra. Horaisika ny tenin'Andriamanitra. Ny epistily faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintiana. Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia te hirehareha zaho dia tsy ho adala, fa ilaza ny marina. Nefa tsy manao izany aho fandraho misy olona mihevitra ho mihoatra no izay ahitany aho na izay andrenesany ny teniko. Ary fandraho hirehere noho ny abetsaky ny fanambarana aho dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia hiraky satana mely aho fandraho hirehare aho. Izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialan'izany amiko, nefa ho izy tamiko Ampy ho anao ny fahasoavako. Fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, nohony amin'ny Kristy. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Amen. Teny fahadalana tanteraka izany ho an'ny tsy mino. Aiza hoe dia ny fahalemenao indray nataonao hoe faherezanao na fahatanjahanao. Aiza hoe dia hoe ny fampietrenanao, izay ny fisandratanao. Aiza hoe dia ny hoe ny fahorianao, dia indray manjary hivalianao. Tsy fahadalana izany raha mahaolona antsika. Kanefa tsindrin'ny Paoly tsara hoe nohony amin'ny tompo izay mahay ny zavatra rehetra dia manova ny zavatra rehetra. Inona moa ny tena fikendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana ny herinandro toy indrindra ity texte na perikopy, izany hoe ampahante na andin'ny soratra masina omena antsika. Izay fitorina indrindra amin'ny tamin'ny voalohany amin'ny fahasivy io hoe ampy ho anao i Jesosy ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Raha tsy ahivontsika vetivety. Ny fomposaingana dia ny hoe ny tanjona apetrak'Andriamanitra ho an'ny olony noho ny fitiavany azy. Dia mpanota azy izy. Dia antsoiny raisiny mba handovany fanjakan'ny voninahiny mandrakizay. Atao hoe fanjakan'Andriamanitra io na koa hoe fanjakan'ny lanitra io. Dia tsy inona izany fa mandova ny voninahitr'Andriamanitra tsy levina mandrakizay. Ho fiainana mandrakizay izany. Dia Andriamanitra ao amintsika ary isika ao amin'Andriamanitra. Ka fahasoavana dikan'izany. Dia inona moa izany hoe fahasoavana? Tsy inona fa ny fampirampon'Andriamanitra amintsika, ary miaraka amin'izay fampirampo izay amelany ny helokitsika izay sy hanamarinana antsika dia arotsany na omena romeny be dia be ny fitahiny rehetra, fitahim-panahy indrindraindrindra. Izany misantatra anomanomeza ny fanahy masina izay fanahin'ny fahasoavana. Dia ahoana hoe i Davida any amin'ny Salamo 130 rehefa nahalalana amin'ny Andriamanitra ny fahasoavana io izay manome ary tsy mitsitsy tokoa. Eny tokoa izy fahasoavana sy famorampo ho anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Fahasambarana ny dikan'izany, fahafenona amin'ny fiainana amin'ny fifaliana, amin'ny fahatokiana, ka tsy misy mahamory azy, tsy misy mahataitaitra azy satria feno ary tsy ampy na hoe anobinana ny fahasoavan'Andriamanitra izay noraisina rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ary manana an'Andriamanitra marina tokoa ny olona. Zao nefa iza moa tsy te handova ty fanjakam-pahasoavana ity, fa misy kosa ny lalàna tahaka ny hoe fanjakana rehetra dia manana ny lalàna izay mifehy azy. Ny lalàna ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izy izay tompony ary izy indrindra izay masina. Tsorony izany dia ny hoe ny manana ny fahamasinan'Andriamanitra no afaka miditra sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra.
fantatritsika loatra ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo izany hoe tsy manana anjara amin'Andriamanitra. Milaza fa tsy afaka hiditra ao fanjakan'Andriamanitra zay tsy masina. Dia araka ny voasoratra hoe ny voninahitro ny tompo tsy meko miafa satria masina ny voninahitro. Dia tia Matitoko 7 enjana le teny azo mena ny ambo na ny alika zay masina fa any ivelany ny alika. Apokalipsy 2:20 dia zay tia miosina amin'ny fahalovana izany amin'ny fahalotona. Ka eto ny hoe masina dia manondro indrindra kosa ny fanahin'Andriamanitra zay nomenan'ny Paoly apôstôly izy tamin'ilay fametrahan-tanana zay nataony Ananiasy taminy. Taoriany le hoe Saul nahoana anao manentsika dia nitarapiko Saul dia jamba izy fa rehefa nandrany ty mpanompon'Andriamanitra dia nahiratra ary ny fenona ny fanahy masina. Zay ny tao aminy. Ka fanahany fahasoavana ary fahasoavana rehetra ny fanahy masina araka ny voatondro amin'ny Korintiana 2:12 tsika mijery zany. Fanahany fahasoavana izy kanefa miaraka amin'izay koa ary indrindra fanahy masina izy satria fanahin'Andriamanitra zay masina. Dia manana ny lalànany izy, lalam-piainana izy zany. Ka zay rehetra nomena azy dia natsangan'Andriamanitra masina tahaka azy. Ary zay no ambarany amin'ny Korintiana 1:9 hoe tsarovinareo tsy fantatrareo va fa ianareo dia tempolin'ny fanahy masina. Ary rehefa zany dia amboarin'Andriamanitra izy, dioviny izy, tefeny mba ho masina tahaka azy ka azony fanahy masina mitoetra ho aminy. Fa ny fanahy masina tsy afaka mitoetra amin'izay tsy masina. Tena saro-piaro loatra izy araka ny ten'Andriamanitra hoe saro-piarony amin'ny fanahy piaony izy. Zay ny maizy azy tsinona, zay ny voninahiny zay ny maha-Andriamanitra azy zay. Ka atanteraka ty fanamboaran'Andriamanitra ny olony ty dia mitaiza azy izy, manamboatra tokoa ny olony izy. Ary io le hitantsika tamin'ny herinandro lasa hoe miala nenina Andriamanitra, miala nenina mba hadio le olona mba ho masina izy, zany hoe tsy anatsiny ndrena amin'ny andro fiavian'i Jesosy Kristy amin'ny fiarenany zany. Ary ny asa fanompoana zay ataony koa dia mba ho asan-kasitrahana, zany hoe hitan'Andriamanitra fa rakofa ny fahamasinany dia raisiny io satria saroto ny tompo aza manatitra fanatitra tsy izy. Taka an'le hoe afo tsy masiny zany, ny afo maloto zany, na ringana na dia ny Zanak'i avao na fizay. Zany no ambarany tenin'Andriamanitra ho fantany izy fa masina na miseho masina amin'izay akaika na amin'izay akaika no isehoko fa masina. Manefy ny olony Andriamanitra. Zay zao texte zao mba handray ny fahamasinana izy. Ka tsy mora ty fanefena zay ataon'Andriamanitra, tsy vita indray mandeha io. Dia mandany ny fotoana mihitsy izy. Zao nefa Andriamanitra tsy kivy. Ary dia ataony tsy kivy tahaka azy koa ny olona zay tefeny. Satria nataony piray antoka amin'ny anao zay Nantsoin'i ho an'ny fanompona masina. Koa na inona miseho amin'ny fiainany. Zava-tsarotra zany, tahaka an'izao nazo amin'ny Paoly zao hoe tsiro zany, sarotra be zany. Ninona miseho amin'ny fanompona zay mety ataon'Andriamanitra na hoe ampanaovin'Andriamanitra azy marina koa. Dia toky nomeny ny tompo azy. Tahaka ny nanomezany amin'ny Paoly zao toko zao. Nitaraina hoe soramiko tompo fa tena sakanamiko mihitsy zany tsiro zany. Ary eto hoe iraky Satana. Sarotra be izy zany hoe Satana avy natao andresy anao. Zany rehetrarehetra zany fa maofo atao. Dia hoanao i Jesosy ampoanao ny fahasoavako. Fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Tsy amrina ten'Andriamanitra hoe fa ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona ho izy. Rehefa miasa ny tompo izy amono mahasakana. Raha tantara na hoe ny contexte dia mifintinitsika toy izao izy. Tantara ny Paoly sy ny fitendren'Andriamanitra ny aminy. Tena fahavalon'Andriamanitra raha mbola Saoly fariseo. Nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa dia nataony ho mpanompon'Andriamanitra izy. Zay fiovana be ho itsika hoe netenin'ny Paoly amin'ny Korintiana 2:5-7 hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olombavao no ahavozon'Andriamanitra. Izy tena ny tena ambarany amin'ny voalohany satria niainany loatra. Dia hoanao izy misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho zay nampahery ahy fa nataony ho mahatoky aho ka nitendrena ho amin'ny fanompona. Azo dika hoe koa nofidiny ho amin'ny fanompona. Dia izaho zay mpiteny ratsy fahiny mpanao blasfémie ny dikan'izany. Sady mpanenjika sy mpampahory ny olon'Andriamanitra tsaroantsika tsara nisan'izany hoe nampirano vato any Stefana diakona le lehilahy masin'Andriamanitra feno fanahy masina rehefa ny tena mahita ny lanitra misokatra ho izy mahita nireo anjely teny foana. Dia nataony Saoly dia nanotrona tsara teo izy dia niambona ny akanjon'ireo patro mandra-pahafatiny izy Stefana. Kanefa na dia izany aza nataony dia
nahazo famoram-po ao izy. Tomboty voalohany zany, toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Ary dia lehibe ty hoe famoram-pon'Andriamanitra taminy. Raha mandinika ny tantarany reo hoe mino marina atao hoe isan'ny lehibe indrindra raha tsy ny lehibe indrindra famoram-po azon'ny Paoly. Fa raha sitrak'Andriamanitra ho izy. Zay nanokana hatrany ankiboniny sy ny antsoa tamin'ny fahasoavany, raha sitrak'Andriamanitra ny nampiseho an Jesosy zany tato anatiko. Mba hitoriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny noho amandra tamin'ny olombelona zany. Ary tsy niakatra tany Jerosalema ho amin'izay apôstôly taloha, dia repetera moa zany atao hoe filohan'ny apôstôly izy ray mandreny be tao Jerosalema, fa lasa nakany Arabia, any an-tany hevitra, dia niverina ho an'ny Damaskosy indray. Inona ny dikan'io? Tany no nampianaran'Andriamanitra azy, tany nanefen'Andriamanitra azy. Takandry Mosesy, rehefa roany iny dia andeha lavitra, dia takany hoe olo-tokana olon-drery, efa tsy avery izy fa ny tompony teo aminy. Voalaza am-pony moa dia Galatiana toko voalohany io nandiny fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Manarak'izay, noho ny famoram-pon'Andriamanitra zay niasa tao aminy, dia santeny tokoa izy io niasa fatratra mihoatra n'olo apôstôly teo aloha koa izy. Satria ina moa ny asa isany nataony tena hoe nampisongadina azy. Voalohany aloha teo amin'ny jentilisa, raha izay. Satria izy natao hoe apôstôly ny jentilisa. Faharoa, noho ny amin'izany indrindra dia nanatanteraka reo di missionnaire, dia ny fitoriana ny fahazantsara, ny termetone zany, dia nahasoratra epistily be indrindra koa izy, mihoatra noho ny hafa rehetra. Ka ino moa ny epistily dia tsinona fa ny fanazavana ty hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay mamonjy ny olombelona rehetra. Ny fahazantsara mantsy dia fanambarana révélation ny dikany amin'ny teny vahiny. Fa ny epistily kosa dia fanazavana ny hevitry ny filazantsara, dia ny amin'ny hoe fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny olombelona rehetra. Zay resina amin'olona. Ary miaraka amin'izay dia nomena azy zary teo koa reo fanambarana maro samihafa. Isan'izany fanasan'ny tompo fanambarana ny amin'ny verenan'i Jesosy sy ny hafa koa. Dia tsika zany fa tsy kely fa tena fototra zany. Eto amin'ity Korintiana 4:20 ty dia voalazany eo amin'ny 2:4 fa nakarina any amin'ny lanitra 7 izy. Dia nahita ny paradisa izy, dia nandre teny zay tsy hay tenenina akory izy, zany hoe olona tena navana. Ary io le hoe fanaka voafidy izy mba hitondra ny anarako. Olom-boafidy manokana. Dia tsy tratry ny saina ary zay na tonga fahatafitohinana be tamin'ireo kristianina zay nenjeny, dia hoe damy izy teo izy tena manao sasarin-javatra fotsiny fa olona tahaka an'ireny ve dia ho lasa hoe iovafo eo. Zay na tonga fahatafitohinana koa sy alahelo tamin'ireo fariseo zay namany, satria izy zay sangany tamin'ny fanenjena, satria na fariseo azy mpitanana ny lalàn'ny Mosesy dia tena nataony hazarambo ny mpino an' Jesosy. Raha fehiziny zany dia zao hoe nahazo be ary tena be tokoa Paoly apôstôly, satria nahazo be izy dia mety nisy zany fahalemena tao na fakapana tao dia nanohitoina amin'ny frère ihany nofo. Nahazo be Paoly satria nahinandray be izy, ka nony amin'izany indrindra no anadiovan'Andriamanitra azy azo lasaina. Zany hoe tsy tiany Jesosy izy ka isy lesoka ao aminy na ao amin'ny fiainana na ao amin'ny fanompona mampanompon'Andriamanitra zay no amasininy azy manambara ny atsarany koa. Fa ny fitendren'ny tompo ho azy indrindra amin'izao tena lehibe ny fanjakan'Andriamanitra ngeza-be nomena zao ary ny fanompona filazantsara dia mba ny ahatonga azy ho mpanompo mahatoky ary mahatoky hatramin'ny farany. Mba tsy hoe tsara fiandohana, satria hitantsika ngeza zany rehefa misy amin'ny fotoana voalohany ny anoratena na anokanana amin'ny fanompona amirehetrehitra, fa arakaraky ny tombon'ny fotoana dia iny fa menam-pitoerana izy nakaiza. Ka mba tsy ho anao tahaka an'izany dia terefena le mpanompon'Andriamanitra. Ahoana ny fanafenan'Andriamanitra amin'ny mpanompony? Ny voto-kevitra anorenany azy dia zao, amin'ny alalan'ny fahasoavana zay no hanefen'Andriamanitra ny mpanompony sy hitaizana azy. Satria fahasoavana no ny andohana. Amin'ny Efesiana 4:9 fa fahasoavana Paoly namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raisina ho fanomezana avy amin'Andriamanitra koa zany ny fitaizana zay isahiranan'Andriamanitra amintsika. Ko raha misy ny reharehan'ny Paoly arak'izay tsy tena misy tenany loatra fa ny fahasoavan'Andriamanitra zay niasa tao aminy, zany hoe ny famoram-pon'Andriamanitra zay efa namonjy azy ary manome azy feno dia feno araky ny teny hoe fahasoavana amin'ny fahasoavana. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izany ho izy natoy zao na mpanompon'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra miasa, mpanompon'Andriamanitra mahavokatra ary mahavokatra be ary tsy misatrany amin'izany
ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko izy fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra ao nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-miasa tamiko. Korintiana voalohany toko 10:20 io andiny fafotro fantatritsika loatra mba zany na rehefa misy an'ireny hoe Jobina mpanompon'Andriamanitra dia saika io no atao mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra zay namindra-fo sy nanondraka ny fitahim-panahy rehetra tanteraka ny fanompona. Ka zavatra mahafaly indrindra tokoa tiany hoe mahazo fahasoavana ary arak'izay ira moa amintsika no tsy mba maniry zany hoe fahasoavan'Andriamanitra ary ahazo an'izany be dia be. Ka ny hitany agnatiny hoe iny tokoa Jesosy mihaino vavaka dia mamalo vavaka. Iny tokoa fa misy marara metrahan-tanana sitrana ny marara. Iny fa mangataka torohevitra fa no ny antony tahaka an'izao ina tokony atao dia iny dia omena dia mahomby amin'izany rehetra zany. Fa ilay lafo no hoe sy aretan'ilay mpanompon'Andriamanitra dia eo tokoa araka ny teny Paoly hoe tsy fantarin'olona. Tsy mba azo mpanompon'Andriamanitra atao mantsy mitarany mason'olona satria ry zay mataony dia tsy manome voninahitra ilay Nantsoin'i fidy azy izy. Ka amintsika zany le hoe ho be fahasoavana dia zao ilay lafo tsara ilay lafo mahafaly kanefa arak'izay misy koa ilay lafo tsy dia mahafaly loatra ary tsy inona zany fa rehefa miatra ny fahoriana ary rehefa mipaka ny fizahana rehetra. Izy tokoa moa no hitady amin'ny fahoriana sanatria zany ny fiainana ankehitriny ary ny voalaza teo efa sarotra raha teo ka nitadiavantsika fahasoavana tahaka ny atongavantsika eto arak'izay dia ny amaivana ny faharoitsika ny azoantsika fifaliana tanteraka le teny hoe ny alahelonareo dia miova fifaliana ary noho ny azony hoe fahasoavana mahafaly ty mahatonga ny tsy vitsy hanolo-tena hanompo an'Andriamanitra ary dita fa mahita fifaliana tokoa ny amin'izany izy. Zao nefa rehefa tojo titsilo mpitahizana zay mahazo ny Paoly dia mipetraka kaloha mandinika hoe zany tokoa ve ny tena narako ny tompo. Dia marina ny tenin'ny Joba le lehilahy niara-pahoriana be ary tena voaza toetra satria na ny vadiny laza hoe dia ianao ve mbola hanompo an'Andriamanitra ihany na ny namany laza hoe mba maliny tena fa tena diso mbe ianao sinsisy dia anao i Joba tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa azy avena an'Andriamanitra hiatra amin'ny mpanompony na dia ny fahoriana azy. Rehefa tenin'i Jesosy zao nantany Petera fa izay hoe ina moa ny tombono azonay amin'ny fanarahana anao izy nafoiny zavatra rehetra zay dia anao i Jesosy tsy misy zay nanaraka nafoiny zavatra rehetra ozy izy zay ka mitondra ny ary fijaliany no tsy ahazo na ray na re ny zavatra rehetra fa dia nampino hoe mba amin'ny fanenjehana mba hafa mihitsy zany ten'Andriamanitra zany ka tsy zavatra angatahana ny fanenjehana arak'izay fa zavatra miatra. Eo no hanambaran'Andriamanitra fa tsy tompony tenantsika isika zay manaraka azy fa izy no miandro antsika. Milaza fa Andriamanitra tokoa mitondra antsika ary mitaizatsika. Dia hoy Paoly lehilahy niaritra ny fahoriana be izy zavatra rehetra ho izy arak'izay dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra na dia ny fahoriana azy zany hoe mitondra fahasoavana na dia ny fahoriana azy mitondra fahasoavana na dia ny fahoriana azy. Ahoana arak'izany dia hoe mitondra fahasoavana na mahasoty zany dia nianekena fa tena fahasoavana na dia ny fahoriana tokoa azy satria ao amin'Andriamanitra no andraisana azy zay kosa aloha e fa raha tsisy Andriamanitra zany dia mampamohy fo fa rehefa ao mitombo dia zao mionona ny fo fa ampy tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra zay lazainy dikany dia ny hoe mampionona fo zany mahafaly zany azona toky indrindra zany arefo zany dia tehizahan'Andriamanitra amity hoe lalam-pahasoavany ty ny olona ka azo lazaina fa fahasoavana no antony zavatra rehetra zay mitsango amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra na venan'Andriamanitra hiatra aminy azy eny na dia ny fahoriana azy dia hampahoriny olona ve ny tompo sanatria zany tsy zay ny tanjona fa mitaiza izy mba soa sy ahatsara azy indrindra hoe raha mpanompon'Andriamanitra ianao afahany Jesosy tsara nge amin'ny teniny misy mpanompo tsara fanahy izy ary misy koa ny ratsy fanahy ka dia mitaizatsika rehetra izy mba ho sokajin'ilay tsara. Dia izany no antony hanamboaran'ny olona araka ny teny Jesosy hoe izaho no tena voaloboka ianareo izy no sampany. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoro ny hatany satria mety hanimba tena manontolo zany na ny sampana hafo zany fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe koa araka ny teniny hoe zany fidy anareo ka manindry anareo mba handeha sy hamoa ary hamoa voatsara zany. Ka nohony amin'izany dia azo lazaina fa tsy mitsitsy ny tsorakazo ny amin'ny zanany tompo. Hebreo amin'ny toko 12 manambara an'io raha tsy faizina tahaka ny tondrana azo rehetra ianareo dia zaza saro izy fa tsy zanaka ary koa isika na dia nanana ny ray nofotsika azy ka niteraka atsika nofo zany ho mpanafaintsika ka efa nanaja azy tsy mainka va ny anaketsika ny ray ny fanaka ho velona isika
zay le hoe manaja ny rainao ka ny olona jaitsika maika fa Andriamanitra ka ny olona jaina azy ditasika fa mitondra fitahiny zany fantatritsika tsara zany mba hitasoenao ary mandroandro eo amin'ny tany zay mametrahan'Andriamanitra anao nefa ireny dinanao zay efa haitsika tamin'ny andro vitsy araka zay sitrapony fa ny tompo kosa zay raitsika ny an-danitra dia ny aso antsika mba handraisatsika ny fahamasinany zany hoe ny fitaizanantsika tetya mandalo vetivety any fa ny fitaizan'Andriamanitra kosa dia mikendry zay aharitra mandraka zay dia isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra marina sy velona araka ny sitrapon'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra hoy zany apôstôly no aharitra mandrak'izay izy mazavo zany zany hoe tsy ho tratry ny fahalovana anao vinanavina tahaka an'Andriamanitra fa maharesy zany ka ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana marina tokoa zany fa mampahory izy zao koa zany efa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatra ny fahamarinana dia Andriamanitra manamarina anao hiadananao ho anao zay nanaovana azy izy zay ny tanjona kendreny ho fanamarinana anao zany hoe miaisiko zany le loharan'ny-pahotana sy fataterahana atao amintsika dia Andriamanitra no maramarina antsika Hébreux toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavaloko hatramin'ny fahafolo izany ka raha dikatsika mivantana zany dia ny hoe tsy ny fifaliana ihany tokoa no hifaliana ao amin'Andriamanitra fa na ny fahoriana koa aza dia azo hifaliana rifaliana amin'ny finoana sy ny fanantenana ao amin'Andriamanitra satria mitompo ny fahoriana tsy mba loza fa avadiny ho fahasoavana zany hoe mikendry ahatonga soa antsika mikendry tokoa ny atsaratsika dia isika afaka andovan'Andriamanitra marina sy ny tena fanjakana dikany dia ny hoe tsy sadasada intsony ny fahalalako na ny fahalalana ny tompo fa misava zay rahona rehetra zay tsiry rehetra zay tsy marina rehetra miasa maty rehetra dia mandray ary mandray feno fahasoavan'Andriamanitra dia tsitra fa ny tompo izany zany ny ainan'ny Paoly apôstôly dia ao nary ho izy fandreo irehireh no abetsaka ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo zany hoe tsy atoana azo maranitra ny nofo zay raha adiky zany dia iraky satana io amely aho izy fandreo irehireh izany nangatahako intelo tamin'ny tompo satria mampanainy tena be zany mba hialan'izany amiko nefa ho izy tamiko mpanao ny fahasoavako fa nieriko be tanterana amin'ny fahalemena koa mainka sitrako ny rery amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko dia finaritra ho amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjena amin'ny fahantrano ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko no fatanjahako dikany dia zao tsy lo avokoa mety fampahoriana na fahaterena ny fiainana miady samihafa ny fanenjehana azy satria namonana nenjehana amin'ny Paoly lazay izy fa apôstôly sandoka sarotra be nge zany olona no amasin'Andriamanitra ny fanahy zao anao dia hoe sandoka dia miteny ratsy zay masina ny dikanytra kanefa niatra tamin'ny izany dia nilazainy izy fa dia hiavaka izy satria tsy mba nidina tany Jerosalema nefa ny fitarihan'ny tompo no natonga an'io fantatritsika tsara ka ianao zay manompo an'Andriamanitra ary mahita fahasoavana miomana fa azo fanenjehana ianao ka ny dikan'izay tsy hoe fampitahorana fa misaoran'ny tompo aza raha misy manenjika anareo izy ary mivava man'ny fahavalonareo ina ny dikan'izany zay verina maolona ho fatiantoka ho azonao tombony ao amin'Andriamanitra inona ny tena tombony dia zao mangina atao hoe asa nofo rehetra fa miaona ary mahazo lay tena lova masina eny ao dia Jesosy Kristy lay tsy ahiatakalo ninninona ataovy zay tena azonao azy dia maneke ho raisiny tokoa ny fahotana ho raisiny asa maty rehetra fafany ny asany tsy fahamarinana satria feno ny fahamezan'Andriamanitra mahazoko mandray zany feno dia tsy maintsy diovina dia sarony indrindra tokoa teny vavolombelona nataon'ny Paoly ny ain'ity hoe fahasoavan'Andriamanitra zay mamela heloko azy ka na dia ao anatin'ny fahatereny indrindra amin'ny fanompona tahaka zao aza dia ao no izy tsy ketraka izay fa na dia melevona azy ny toetra ivelany zany hoe ny mahazavatra mahazo miatra dia zao avaozona isan'andro kosa ny toetra anatina le hoe olona anaty tsiny zany fa ny finoanan'Andriamanitra sy ny fatokina azy lay olona ao anaty lay adama vaovao lay adama fanahy zany fa ny fahoriana ao izy maivana vetivety foana zany zao rehetra onge dia mandalo hoe rehefa anaty fahoriana anao dia io tsarovany mandalo zao rehetra zao fa ny mitompo an'ny toetra dia mainka miasa fantatry eny ozy izy ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrak'izay ho anay raha tsy mijery nitsy zay fa nitsita zany hoe ny voninahitran'Andriamanitra zany lasa iovinao anatinao fa ny hita dia ho vetivety foana fa nitsita no haritra mandrak'izay dia ny tombo zany iventikevitra zay ho raisitsika amin'izany dia zao hoe raha nitsanan'Andriamanitra zay tsy masina ao amin'ny olony ao an'ny mpanompony dia zay rehetra mety manointoina sy manakana ny tena asan'ny fanahy masina manakana
nakana ny tena fahasoavan'Andriamanitra tsy velatra ho aminy sy eo amin'ny asan'Andriamanitra any le fikendrena ka aza raisina hoe de meloko aty ny Andriamanitra mantsy nisy nanontany de hoe kapoka ve mahazo anay tompo fa ahoana kapoka mantsy de noho hoe tsy tian'Andriamanitra zahay de faizany zay io la hoe manano hoe complexe de persécution azafady amin'ny teny zareo psychologue zany hoe misy tahotra foana ny hoe za zany de ho be ty azy zao za zany zao de kapohana tsy zay ny fikasan'Andriamanitra ny tanjony de zao nahazo kely ianao de amboarina ianao mba azo be ary azo feno asan'Andriamanitra zany de raha nitsanina arak'izay zay mety ho asan'ny nofo rehetra zay le hoe manamasina ny olo izy mba ho atonga azy ho amin'ny fahatanterahana aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana rainareo zay any an-danitra hoy Jesosy de inona mety ho asan'ny nofo eto aloha de ny hoe frère ihany satria nahazo be de miaraka amin'io ny fahatom-pitena de misy ny fanamarina tena hoe za manome hevitra tena ho zavatra de ora teo hoe filana samihafa asa filamboninahitra angamo zany na filana tena hoe fiaremana zany de ora teo koa ny tsy finoana ahinsana koa zany tamin'ny finoana amin'Andriamanitra antsika de amin'ny finoana koa no andehanantsika hanao ny asan'Andriamanitra mba hiseho ny voninahitran'Andriamanitra ary izy no azo ny voninahitra mba tsy voakilema sanatria ny olon'Andriamanitra ka voatoyna arak'izany ny asa ataony ny asan'Andriamanitra mantsy de midika hoe manana ny tompo ao anaty ka ny firaisan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny Jesosy io ny matateraka azy araka ny teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo dia ambobe fa raha misaraka amin'ny Kristy nareo izy dia tsy mahay manao na inona de nitsatra tsy nanao ny inona tokoa ny ve rehefa hoe tsy ampy no firaisana eo ny zava-doza misy foana lay fahazara hoe haiko ty na misy mifakam-panahy ataony devoly zavatra enonge efa voaterika de tanterao izy ka lasa mitsara mba tsy isy amin'ny fitsarana zay mitazoky fanamelona anatrehan'Andriamanitra de manamboatra izy mba ho tonga amin'ny fahatanterahana azo ny tena mahandriamanitra azy amin'ny ny tombony ao amin'Andriamanitra dia ny fankasitran'Andriamanitra ny famaliany soa zay mame voninahitra azy fa zay afafon'ny olona tokoa no tsy njainy fa Andriamanitra de mamaly ny olona araka an'izay asa taona zany no anadiovan'Andriamanitra ny olona indrindra ny mpanompo dia nampandalovany azy ny sedra samihafa fitsapana samihafa fizana-toetra samihafa tsy ny amono azy fa natonga azy ho zanany marina tokoa atonga azy ho mpanompo marina tokoa dia araka ny mbakiny zay fameny fa tamin'ny andro ny Isaiafy zay hoe madiova ianareo zay mitondra ny fanaky Jehovah ho izy Isaia toko faharoa amby dimapolo zany tapany faharoa amin'ny andiny faraka ambin'ny folo fa voasoratra hoe hoy Paoly raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na milolo eo ambony fanorenana dia ny tompo zany dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra hoy izy fa ny andro no ampiseho azy satria haseho amin'ny afo zany andro zany ka dia ho zany-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra Korintiana voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo iny teo ny zana-toetra de tahaka ny hoe fizana-toetra ny tony hoe firavaka sarobidi tony dikany de hoe jerena marina ny tena fahamarinany mba ho hita ho asa mahatoky eo amin'Andriamanitra ny asa zay ataon'ny olony ho hita fa asan'Andriamanitra tokoa tsy tenenina antsika hoe hita fa Andriamanitra tokoa ny tena miasa ho aminy zay rehefa voadio zany lay mpanompo na de tahaka ny volany tany ary fa diovina izy ka mahery le maradio azy de ny rano Jesosy sy ny fameran-keloko Andriamanitra mahery le manamasina azy dia ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zay teny fahamarinana araka ny teny Jesosy hoe manamasina anky amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana rehefa velantsika hiasa ao amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ny firazantsarany Jesosy Kristy fahasoavana ny dikan'izany afaka tsika voadiotsika ary mandray feno ny fanahy masin'Andriamanitra ary afaka mizary izany eo amin'ny fanompona dia teny tokoa hoe ny fahaleovanay zany hoe ny eretinay manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia tsy avy aminay fa avy amin'Andriamanitra zay nampahaleo anay name erenay anatanteraka tokoa ny tena masin'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra dia ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra izany feno zany dia nataon'Andriamanitra lova ho antsika zay niraisina ho an'ny tena tokoa ny fana dia araka masoratra hoe misy ohatrany ray hoy Paoly amin'ny Korintiana zay nampamendrika atsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava tsy zava-poana fanomezan'Andriamanitra fa masina indrindra ambony indrindra ary ho amin'izany dia manamboatra atsika izy ho fananga tokoa homena voninahitra dia io ny tenenany eto hoe aza matahotra ianao ambo anao ny fahasoavako arak'izay ino moa ty hoe fahasoavan'Andriamanitra ity zay lasainy Ampy ny teny vahiny moa azotsika ingana ny hoe fahasoavana dia adika amin'ny hoe grâce roa ny heviny raha misy tsarany ianao dia menany hoe grâce tahaka ny hoe amin'ny lalàna zao amin'ny lalam-panorenana dia misy natao hoe grâce présidentielle
ny filoham-pirenena no mamea an'iny zay famotsora-kely na fanafana fanamelohan'ny fisarana iny fa ao koa ilay lafiny tena hoe famelombelomana tsy hoe afaka fotsiny ianao tamin'ilay fanamelohana fa famelombelomana zay maty na saiky maty noho ny fahadisoana sy ny fahotana rehetra zany ny akapobekevitry ny toe famoram-pon'Andriamanitra ty dia tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra zay mamemaimaim-pona ny fitahiny rehetra ho famonjena ho fahasoavana sy amin'ity fiainan'ity famonandrak'izay io fanoram-pon'Andriamanitra io fanomezany io arak'izany dia avy aminy avy amin'ny naipony avy amin'ny sitrapony fa tsy miankina amin'ny ezaka zay mety ataontsika olombelona ohatra mba azo ny fahasoavan'Andriamanitra ho ny sasany dia hiezaka anara-dalàna tsy io sy ny mpanono zay kanefa vao mainka manameloko ale lalàna satria raha diso amin'ray ianao Jakoba dia diso amin'izy rehetra dia misy miezaka anao asa soa anao asa fiantrano dia tahaka an'ilay fariseo minaza hoe fahadianina dia manao soa dia fiadikanina mantsy dia za tsy mihinana mba zoko manome na mampinany hafa koa dia misy raha teo amin'ny alalany vava ary zay mahatonga an'le hoe lava vavaka be aza atao lava ny vavaka fa zay marinao amin'ny fonao no ahitan'Andriamanitra anao tsy misy avy amin'ny hoe faindrenao koa na ny sainao satria mety nandalo-pahalalana na soratra masina ianao tsy zany raha tsy zany dia tsy famoram-potsony no famoram-po mantsy na koa avy amin'ny famendrena satria eo amin'ny toerana ny fiaraha-monina dia olona enikajy eny-boninahitra avy amin'ny fiantson'Andriamanitra irery mba olona soavina olona voavela elo ampy ty fanomezan'Andriamanitra ty feno fitanteraka izy dia ny fanahana sy ny famoram-pony ary ny fitahiny rehetra ary io no mahatonga ny ten'Andriamanitra ilazany hoe aoka ho fenoina ny fanahy ianareo tsy misy abangana tsy misy anombinana tsy misy dilema sanatria fa ny fahatanterana sy ny fahafenon'ny fahasoavana ho aminy ka tsy misy zavatra hafa mahatakalo azy ka hoe ndeha ho katsako rehetra zany dia tokony ho raisiko toa amin'ny fankasitrahana ahafapo ahafaly ampionina zao tenin'Andriamanitra zao ka tsy hoe herikerika ho any amikafo na anandrakandrana foana koa tsia fa rehefa manatona ny tompo sika dia manatona azy amin'ny fonao rehetra ho izy dia ahita azy tokoa ianao amin'ny fitiavany rehetra taizany olo ny tompo mba andray ny fahafeno-pahasoavana ary atoko tsara zao famezan'Andriamanitra zao manao zany dia tsara izitsika ihany reo fahazo-kevitra zay hita fa tena sakana amin'ny andraisany ty fahasoavana avy amin'ny tompo ty rino ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny anankiray dia zao mihevitra fa mahazo tompony aranofo rehefa manao ny asan'ny tompo ny olona manao zany dia varotra nataony amin'Andriamanitra fa tsy aza mpitiavana zany satria ny asan'Andriamanitra raha ty azy le olona dia ny mikasika ny tompony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny ampandroso ny asan'Andriamanitra fa tsy manao an'ino fitaovana ho amin'ny zavatra aranofo na amin'ny tany ny teny Paoly hoe raha ny amin'ny zavatra ity tany ihany no antenantsika ny Kristy io mandrindrindrisika dia mba nanandrana nanao an'io ihany azy safira fantatsika tamin'ny andro Pentecoste zava-dozany nahazo azy fa teo dia toa hoe voatsara ny fanahy izy araky ny teny Petera hoe tsy ny olona no andangenareo fa ny fanahy masina no andangenareo mivady izy asan'ny apôstôly toko fa 10 io manaraka zany misy koa fahatso-kevitra dia mirere fa nahazo fahasoavana na koa manana fameza-pahasoavana satria ireny mety ampiavaka azy amin'ny olona hafa ny fandraisana fameza-pahasoavana dia atao ampieritena satria tsy tompony azay matoa nandray dia satria nomena dia misy mpanome ka raha misy omeko voninahitra ataoko rehare dia lay mpanome araky le ten'Andriamanitra hoe aoka Jehova no orehareny ka ny olona azo lazaina hoe mbola tsy de matotra ara-ponona manao an'izany fa manahirana mantsy dia zao raha tsy mahatsiaro tena amin'ity hoe frère ihany ty fa mihevitra hoe ho tena mendrika izy na ho tena ho tompony dia ho tanteraka aminy araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny kely ananany aza dia mety hoe sorona amina satria tsy mendrika izy raha koa fantatsika fa ny fameza-pahasoavana zay men'Andriamanitra dia mitaonanao hanetry tena eo anatren'Andriamanitra fa tsy ny ampirehare mety ahira ianao mety atanjaka ianao mety mahay mizaosososao ianao misahatoetra antsika miaraka amin'izay Jesosy raha hitany fa mahatoky ianao ka tsy manafina azy araka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe za tsy maintsy miena izy tsy maintsy mitombo manaraka zany misy koa ny fahazo-kevitra manao hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetra rehefa manoro tena manompo ny tompo mandeha ho azy ka ina ny hevitra ty hoe mandeha ho azy ty dikan'izany mantsy dia hoe tsy misy mitondra na misy mife fa dia tongatonga ho azy ka ny tongatonga ho azy zany dia le hoe ka kisendrasendra ny dikan'izany Andriamanitra ve dia manao kisendrasendra sanatria dia sanatria zany fa ny io fitenenana io dia tena manafoana mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ary manao tsinitsinina hoe Jesosy angeny tena tompony miasa dia io natonga ny mpanompon'Andriamanitra ary aman-dreny teto miteny fe izay
raha ianao izy zay hoe manao asan'Andriamanitra ka ilaza hoe mandeha ho azy mitandrema ihany ozy izy fa mbola tsy izay mbola tsy zay ny tena asan'Andriamanitra fa raha ianao kosa milazany hoe sarotra ataoko ilasan'Andriamanitra ary tsy mandeha ho azy izy de zay ny tena izy izy ahoana moa zay ny tena izy satria mampanindry tena de mampitoraka ho amin'Andriamanitra miankina aminy ame voninahitra azy milaza zany fa misy tompony ny asan'Andriamanitra misy mpitondra ny asan'Andriamanitra ary fizay ny mikeko de lasa roa ranom-pahasoavana ny asa zay ataonao no hitoetra ho aminao ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanahy ny fahasoavany ary ianao koa no arano fahasoavana sy fintahina ho an'ny maro io natonga an' Jesosy aneo ny fahasaro-piarony dia ny fandretsika ary ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany fahasarota-piaro nefa fitiavana koa zany zay miantoka indrindra ny fiorenan'ny asan'Andriamanitra tsy mba voatoetino veritsika zao dinidinika fa mpiorenana zao ny olona manompo an'Andriamanitra de olona no amarininy tokoa araka ny teny Paoly hoe fa zay fidino antsoina zay antsoina marinina no amarininy meny voninahitra ka marininy izy de tsy avelany angaiay foana na dia mety miarika atsy sarotra asa io ny tenin'Andriamanitra am'izany raha misy mety mampangaiay anao na mampamanameloka anao izy any manameloka Kristy Jesosy no efa maty sady efa mitsangana tamin'ny matikoka amin'ny toetra eo amin'ny tanana kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika mandraisantsika ny fahamarinana misy telo vavolombelona zay nampitenena n'Isaia mpaminany fa Andriamanitra nge tsy manary ny olona izy fa mitsinjo azy ary zay ny lazainy tamin'ny Israely fehizay tamin'ny fahoriny rehetra ho izy dia niory taminy koa izy alay anjely ny tavany no namonjy azy ireo ny fitiavany ny famirampony zany nanavotany azy sy ny fimbinany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra ary zay efa nataony taloha de mbola ataony amin'ny andro ankehitriny mahereza ry avako ianao zay manolo tena matsiaro fa misy trosanao amin'Andriamanitra ny trosa tongeny ny fahotako ihany takiny Jesosy mba hanafaka ianao zay manolo tena ny fanompona rehetra mety nandrito ny taona maro izany azy mety misy tokoa ny fitsapana ary mety mahery zany monja be viavy zany toy ny ranomary tsy ho fahafatesana sanatria fa fitaizan'Andriamanitra de fitaizana amin'ny fahoriana kanefa mba hanana ny tombo tokoa ny tsara de isika ampitafian'Andriamanitra ny voninahiny de ny fahamasinany satria efa navotany Kristy tamin'ny rano dia ndioviny batisan'ny famelan-keloko amin'ny anaran'i Jesosy natsangany tamin'ny herin'ny fanahy masina rahateo Zanak'Andriamanitra ka raha mino isika zany hoe manaiky sy mankatoa azy de iseho tokoa ny voninahitry'Andriamanitra de alanitra zay sokafany ary tsisy afaka hanidy zay ny vidiny zay ny tambony zay ny setriny ty fiaretana ny tsilo ty de araka ny tenin'ny Paoly hoe masina ny tempolin'Andriamanitra dia nareo zany ko raha misy olona manatiny tena no afaka mireny zany hoe faritona samihafa de ho fanaka homena voninahitra izy no amasin'Andriamanitra ka mahasoan'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara raha vantaniny zany de zao tsy olo-pona izy na foana ny fiainany fa olona sarobidy amin'Andriamanitra nataony tokoa ho fanaka homena ny voninahitra ho tempolo trano ny fanahy masina tenenany hoe efa nanavitra anao ao aianao rehefa zany de hoy Jesosy avy ianareo zay nytahiny raiko mandova ny fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo zao de ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra tsy azo ampirorona ho fiainana mandrakizay de ny mandova ny fanjaka-pahasoavan'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy tokosa azy mpamonjy antsika ary loharan'ny fahasoavana rehetra sy ny fahasoavana mandrakizay ivavaka isika mahagaga indrindra ny teninao mahagaga ny asanao mahagaga ny fitiavanao ny mpanota rehefa niraisinao hoan'ny tenanao izy de nidiovinao tokoa de amarinao de tafinao ny voninahitrao de ny mahandriamanitra anao ataonao hoe zanak'Andriamanitra raha zanaka de mandovanao Andriamanitra sy mirailova aminao Jesosy Kristy ka ny voninahitra ao amin'ny fanjakanao rehetra no omenao azy ny fitahi-panahy rehetra sy ny fahasoavana rehetra de tsy tsitsinao fa omenao be debe satria hitanao loatra ny fahantranainy hitanao fa raha misy ny fitafianay de henatra izany fangaiay zany no ny fitiavanao Jesosy dia amin'ity andro ty koa mbola hanavaotranao ny fiainanao ny olona zay antsonao de zay tafavory eto amin'ity toerana masina ity mba hiaona aminao mba hitanao mba hampahiratinao masom-panahanay dia halala fa tomponay no mpamonjinay hitarapoko amin'ny tongotrao zahay no ny asan'ny ota sy ny asa maty rehetra zay tsy mahavokatsony ary tena mahafaty anay no hevitra mampisaraka aminao dia tonga ianao mampahery anay ninina fitsapatoetra
ninninona fizahan-toetra, ninninona fisedrana, ninninina ady mamay na ao an-tokantrano aminay na amin'ny manodidina anay eto naivony tany sy ny firenena zay misy anay dia miteny ary mametoky ianao lay tsy mivomaly sy no ary malak'izay manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena dia ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.